Eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita kosa nisy ny fivoriana izay azon'ny rehetra natrehana moa izay nitany totosaina teo anivon'ity andrim-panjakana ity nandaniana ny fandaharam-potoanan'ity andrim-panjakana ity moa raha ny hita dia tsy mbola tafiditra ao anatin'ity fandaharam-potoanan'olaniana ity aloha hatreto ny fandinihana ny volavolan-dalana momba ny tetim-bolam-panjakana 412 na dia efa voaray ny CT aza io volavolan-dalana io. Vola raha vao avy hatrany eo amin'isan'ny Stefana Zafimanjimby. Efa tonga eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalana laharana 412 tsipika 13 mamaritra ny tetim-bolam-panjakana 412. Saingy nitsopihany filohan'ity andrim-panjakana ity andriamatoa Mamy Rakotoarivelo fa tsy mbola tafiditra ny fandaharam-potoanan'ny kongresin'ny tetezamita izay vao nolaniana androany ny fandinihan'io volavolan-dalana io. Heverina hoy izy fa aorian'ny 10 novambra vao atomboka ny fandinihana izany. Voarainay teto amin'ny kongresin'ny tetezamita omaly tolakandro tokoa ny volavolan-dalana tondra ny tetim-bolam-panjakana ao amin'ny taona 412. Anikeo moa zay mbola nandany ordre du jour volavolam-pandaharam-potoana hatramin'ny fahadimy volana novambra mbola tsy tafiditra ao le projet de loi de finance satria mbola tsy tonga izy tamin'ny izay nanao ny conférence des présidents fa farahavantarana zany manomboka amin'ny fahadimy volana novambra zany dia andinika ny volavolan-dalana momba ny tetim-bolam-panjakana amin'ny taona 412 ny kongresin'ny tetezamita ary tsy maintsy vita moa zany ao anatin'ny feim-potoana izay voafetra ny lalàna sy ny lalàna fototra dia ny constitution zany. Na dia nylaniana tao anatin'ny tetezamita aza ny volavolan-dalana 412 dia mampianatra izany ny filoham-panjakana sy ny gouvernemanta vaovao izay voafidina hapetraka. Saingy azo atao ny manavao izany raha toa ka hita tsy mifanaraka amin'ny volamiditra sy mivoaka amin'ny fanjakana, hoy ny fanazavana ny entin'andriamatoa Mamy Rakotoarivelo. Io moa zany misy ny antsoina hoe continuité de l'État, zany hoe zay filoha tonga eo dia mampiatra an'io volavolan-dalana io rehefa lany soamatsara io volavolan-dalana io. Fa io moa zany dia misy ihany koa ny fepetra apetraky ny lalàna hoe azahoana manao fanamboarana an'io tetim-bolam-panjakana amin'ny taona 412 hoe loi de finance rectificative. Dikan'izay raha ny zavatra andrasana moa zany dia hoe rehefa lany soamatsara eo ny filoham-pirenena vaovao dia hiverina indray ny fanampiana avy any ivelany dikan'izay hitombo ny vola ho kirakirainy ny fanjakana. Dikan'izay koa zany tsy maintsy ho amboarina zany io volavolan'ny tetim-bolam-panjakana io satria betsaka ny vola hiditra dia tsy maintsy isy ny fandaniana amin'ireny vola miditra ireny dia tsy maintsy hovana arak'izay zany ny tetim-bolam-panjakana amin'ny 412. Anisan'ny ohatra ny eto amin'ny filohan'ny CT fa anisan'ny andrim-panjakana heverina fa tsy maintsy hanavao ny tetim-bola ampiasaina ny anteny mera-pirenena vaovao. Ny eto amin'ny anteny mera-pirenena satria anteny mera-pirenena ny eto manomboka amin'ny 20 ny volana desambra ho avy zao dia 10 milliards zany ny budget projet de budget ny anteny mera-pirenena dia heverina fa mety tsy ho ampy io satria raha ny budget ny CT fotsiny marina fa mihena atsasaky ny atsasany ny isan'ny solombavambahoaka par rapport amin'ny membre ny CT nefa na izany ary le budget zay 220 lavitrisa lasa mivadika 10 lavitrisa mety tsy ho ampy amin'ny anteny mera-pirenena vaovao dia tsy maintsy asiana fanamboarana koa zany mikasika an'izay dia ho hitantsika aloha fandehan'ny toetra raha dia ny ezaka ataontsika aloha amin'izao fotoana zao dia ny fidirana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary indrindrindrindra ihany koa tsy alatsaka ambaniny zany ny fifidianana ny solombavambahoaka zay andray an'io tetim-bolam-panjakana io. Arak'izany dia aorian'ny 10 novambra vao hanomboka handinika ny volavolan-dalana mikasika ny tetim-bolam-panjakana 412 eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita.